gasy rakoto. Manolotranao izao gasy rakoto. Mafiaty. Nosoratany Njara Somiora lalaina Patricia. Irina Ralala Olravaka Nofy Lairakoto Arso no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanao totosa miaro fi. Mafiady. Fa miangatra mba miangatra ianao ry lanitra miangatra masika loatra ianao raha fahafatesana nahoana loatra rety lozanao toy izao alalaina tsy tantoko izao tena velanao hiady rereto azany mahafilavitra noho ny adinao ny ady mbola hoatreko ndrisy ravako ilay paradisa kely tika tampotampoka tedeny rotana andray marina le zanatsika mbola voateraka tena velanao kamboty sahady tankina tsy natentsony any lazandro rasazy hoe sarotim-piterahana loatra ianao le zazakely mbola afaka navotana ihany ry noho ny amorazy BDP nahazo anao dia tsy tanatsony ny ainao very fanahy mbola velona ty amin'ny fomba ahoana ny taizako mena vavakely ahoana ny andaminana efa mianaka amin'ny fiainanay inona retiry lanitro zadola zany no vavy raha iasatry tereniny zava-misy ka tsy maintsy mamelona azy telo menadakely nefa koa tsy maintsy hitantsoroka ny asany reny tena mafy ny ady atreko eny tsy maintsy mitraka falelany tena nandeha ihany ny fotoana 12 taona sady aina ry tsy hita akory otakodaka maro isan-karazany ny anjady taminay efa mianaka nanao izay faraheriko nanao izay alehibe azy telo dakely iaina kely no mazamazana marary mantsisy BDP ny aretina mahazo azy somary taraiky kely ny fitombony maromaro ny dokoterany tsy fahatombanambatana na ara-tsaina mahazo azy ihany koa asana no izy somary tara fivoahana tompiterana angamba efa tena lehibe izy ho nahy mipetraka zao ary izy mbola tsy tena mahaleo tena tsara raha mandeha mbola mila olona foana rééducation bienne natao taminy voatoizo izy eny
raisina hoe tamavesatra izy fa nataonay ampitiavana be ny fikarakarana azy. Aminay dia fitiavana ny natonga azy teto an-tany ka nampanjakanay tamin'ny fitiavana be dia be. Izy tazokony koa dia tena tia azy. Azoto mikarakara, mamana, manadio azy. Raha iaino sy any aloha dia tena zaza endre. Hitako eo amin'izy da tsara ny taratry lalaina. Mamy tokoa ny zanaka. Reraka mafy andraindray. Efa nijery azy telo menadady. Tsapako hoe mila mijoro foana. Mila miezaka mandrakariva koa. Na inona na toy inona mbola mafy ny ady ohatrehana. Vonina trany aho. Nataoko izao mba ho an'ilay vady malalako sy ho an'ny reto zanako. Allô? Efa akaiky ve nareo litia? Mbola aiza? Ay. Okey are. Miandry anareo aza vao afaka manangy a. Somary mba ataovy rapidapida ihany e. Sûr. Leo ary aloha zany andamindamina kely sao dia korotana be to reto raha tonga eo ny entana le ty e. Fizaka ihany amin'ny farany. Tsy de vandy mafiady koa ny tenako. Toana vitsivitsy lasy izay nandozany tontolo anto a. Ny ampahany fanana ny natolony aho. Ny ambany kosa namitika nanampiana an'ireo havany tany ambanivohitra. Talohan'ny nahafatesany dia efa napetrapetra ny fandaminana rehetra. Mba tsy hisy in'olana ozy izy dia aleno sasany nomeko ny havako. Amiala kely ihany koa ianao satria tena navita be tamiko. Tena fanampy tokoa aloha izay mianaka teto e. Na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra dia any fanampy foana. Olotsotra ihany ka ilay raha matoa be fahiny. Ary ireo vady aman-janako. Samba nanahoana ry izahay e. Tena tsy reko feo mihitsy eny e. Tamin'ny fandevenana ny tontolo any tokoa ny voaterina moka vary tany Ambatondrazaka. Tsy misy olona azo antoka anakinana an'izany afa-tsy zarery mantsoko. Zary tena nalahelo mafy tsy nanatrika ny fandevenana azy. Eny malahelo mafy azy ireo saingy tsy afa-manoatra. Tsy maintsy mitady fomba ionana amin'ireo telo mianaka ihany aho. Fa na izany mbola tsy zao dia zao aloha ka. Aleo andamindamina dia hitako iny atao e. Tia koseny fa tonga ary lerony. Andeha anara-masontana aloha e. Ahoana reno andaminako ny fotoanako ny rany e. Fako mety izany lohako izany. Dado, io mba ataovy sy nity fa ty. Sarotra be sady manahirana nefa raha hoe tsy ho tonga any. Iaina nefa toa tsy dia salama. Ahoana ry? Dada, tovariana be e. Ohatray, any? Ahoana izay? Tena misy zavatra miampiasa be ny saiko. Eo mba ataovy sy niky vetivety ty feuako ty. Aiza ary ny stylo e? Ty? Aloha jerena tsara. Okey, bravo be ndry. Ataovy tsara be foana moyenne. Rehefa misy olana dia anontany foana dada. Eny tompoko, indrindra moa rehefa SVT Eny ndry. Arina ho amin'ny mampiasa saina be any dada teo e. Le aretiny aina.
Tsy zany rehefa misy fivoriana tsy ara-potoana tsy maintsy atrehako any amin'ny poli iaina nefa io tsy dia salama io. Tsy fikolozana izy Ay ve tsy maninona ary fa ilao endrasako izy atoro tsara fotsiny fanafotiny dia andrasako izy fa tsy maninona. Olona mianatra io ve ianao dia anakihana an'izany Dadakoa eo rehefa tsy olana be angera manapaka ray andro tsy keko izany aiza ve dia izany ny tsy ianaranao. Hainao tsara hoe tsy tiany dady izany manao antsirambina ny fianarana izany. Sa kosa ka mianatra ny zanako? Zara ny tena mazotoko fa mba ho fanampiako ny dady ny anaovako an'izany. Ndana moa re tsy manafoana izay ray andro koa ve. Tsy dia tiako aho izany aminao Dada, mandehana ho sady ny lesona ny raha misy tsy arako dia mindrana kainy amin'ny ankizy ny anao ny asa ve dia mandehana ho dia ahoana re enjana be ty marina. Dada ihany ny sarotra ny lamina be eoko. Trovana mafy aho zany tsy manapataperana koa ty rotorotom-piainany ty ny fiainana izay me mafy isan'andro mienjana arak'izay isan'andro ihany koa ny ady. Reo aty mafinatriako dia nangonoko ka nataoko vatoaratra na mafy ny heriko. Be da be misopatra ny mpandrava efa isan'izany ireo fianakaviany tontolo andro. Tsy levo mivavoniny zareo mihitsy hoe namela ny fananana kely misy fotoana aza mory zareo mikafy be fotsiny tsotro zao mahita izay mibatabata zavatra be ao atsina maka varekery ny fotsiny tsotro zao aza. Raha tsy nanaovako anditra sy revin-jolahy-mbotsy sy nay ny ala mihitsy mba tsy hananao nininina tsony loatra eto tsy ho vitan'izany ihany fa vao matafatafa kely dia tonga nanafika ary tsy ho vaniny isany. Tsy sasatry ny minjera dia miarina kely efa taona vitsivitsy voavofiako ny fitantanana ny titsena keliko ty. Na izany aza tena malahelo mafy an'ireo vady aman-janako aho zany. Mahagaga koa dia tsy haiko hoe maninona na maninona fa rehefa mahatsiaro ny lalaina dia tena miotakotaka be voko. Ary izy ta tsy efa olon-dehibe izay tokony efa ho feno 12 taona eo ny kely ary antso kosa eo amin'ny 15 raha tsy diso ny fitadidiako. Tapaka koranga ny hevitro andamindamina kely dia otsiriako any zareo tokony mora hita ny misy an'zareo satria nanangana poliklinika any le dokotera vadiny. Ndaso apetrapetrako amin'ny ranary ny eto amin'ny tanàna dia itsorika kely ahy. Ranary ihany mantsony mba azoko antokako. Mety izay tsy anakorontanandro zareo akory anotazan-davitra fotsiny alora angazay ny atao anio mbola be atao be anganao efa iomana hianatra io misy inona angazy dada? Androa monareo le tsy mianatra rive inona ny anapiako ny dada mba midiry alolo kely tsy zany mantsy fa misy opération enjakenjan'izay atrehako ka hiditra lolo kely ka sao dia tsy tokony hianatra mihitsy raha aloha androany amin'ny 12 ave vao iangeto dia tsy hianatra ianao ka sao dia sahirana ianao dia ania tsy hoe sahirana akory dada dia ny fianaranao no andeha ho atao sorona tsy mety izany. Nareo menadany no andimby atso atsy mila nareo tafita dina ny fanaovako tamin'ny eninareo zany ka tazoniko sy ho ataoko tariketra. Eny ary tokony nomeko ny dada hianatra tsara ary ho lasa dokotera toa ny dada ny tariketrako. Misaotra re ary indre tsara koa iaina efa io no atsika tiavo izy ampio karakarao io ny zandronareo. Ena rery dada
toroy asara fotsiny ny fanafotiny dia andeha anatra amin'izay asa dia tareto. Trope koa mitady azy ty le ty tena hoe zay tsy nanaterako dosie no manenina ary tsy mandaitra koa ve ny odiny masiny mila kivy mihitsy le poliklinika nanaterako farany izy zao mba nampisy fanantenana kely. Ny problema koa nefa dia ty izy intérim fotsiny tsy mateza akory. Aleo atao ihany aloha hoe tena leo an'ity tsy manam-bolo ty lolo tokoa aloha le vola aiza vera nga dia vola be reny ny teto tanako jereo fongana tsisy tsony na dia taiposy azy. Zaho tokoa angamba ny tonga amin'ilay fitenenana hoe vola azo tamin'ny makarakara dia mivoaka tamiko lodoka. Nampy asa nambanana ona tokoa renao an'izay bola eto tsirabe ve sa no dia an-tanà raha izao angamba no hitaniny marina mafy tsy trobarany amin'ny antsy tsy dia heritritra mbo marina moa. Zaho tokoa moa dia hotely mipetraka taty satria mihevitra hoe aty mety mora ahitana asa. Esy andeha tongotra ody moramora aloha leo be azy zany. Yani fangatatra mbola tsy tonga. Asa lesiko mety be olona angamba izy androany. Ary tena efa riva be ne zany andro zany Eno sady aina koa somary manavinavy efa namay kely mihitsy izy. Dia efa mendry fanafody ve izy? Efa nimeko izy ka izy ary tsy tena lany sakafo firiko. Io aneny tena mampitepitebe ary haintsy hoe. Ay ve azo zany izy efa matory? Efa natory izy ka ny andro azy nge hafa hoe anatitra ny reto vilia reto vetivety dia andoatra ny sakafony lahy. Ka eo ary angalo ary amin'izay sakafontsika dia entina any ambony any dia antsika miandry azy. Ndao ary mety zany. Tia zany le docteur Ryan. Izy le hoe directeur sady dokotera spécialiste ato. Ary tsy dia mahasositra. Izy aloha efa somary zokonjokony ihany sady tsy dia mahay miakanjo loatra. Nefa tsy ratsy mila mihetsika indrisika lavaka. Bonjour monsieur le directeur. Salama tompoko. Aianao no voaray tamin'ilay poste teto? Eny tompoko, ravaka no anarako. Za indray no docteur Ryan. Faly mahafantatra anao koa. Za koa toraka izany tompoko. Dia tonga soa zany ianao. Zao Eny tompoko. Tsaroa fa anome fahafahampon'ny olona no asa miandry antsika. Okare mba ho tazomina hatrany izay tariketr' izay aza manahy ianao hoe vonina sady mazoto ny anefa ny andraikitra. Ny mampalahelo kely fotsiny dia hoe intérim le poste. Ka congé de maternité fotsiny angely edy miasanao eo nefa na dia zany aza ataovy tsara foana ny asa izay mahasoa hainy ao ambony atao mahirezatra any izay Eny tompoko, misaotra anao be dia be. Iany ary amonjy mibroko raha misy manahirana anao dia azo atao foana ny mifampiresaka. Izay fa mazotoa? Io mazotoa koa ianao monsieur le directeur. Tena sekotra kely Ok, manomboka eto ny mission Andry Ravaka. Directeur be zao ny jono. Za ndray dia tsy maintsy tavela eto. Tsy misy an'izany hoe 3 volana fotsiny izany. Tsy mahalala ny Ravaka anganareo.
nidirako tato ary efa sakoroka beko voatery niaraka tamin'ilay parany be iny izy ny responsable recrutement tsy aoko zany efa tavapetraka tsara aloha zao dia izay ny zava-dehibe amiko anomana ny drafitra amin'izay amin'ny manomboka eto tonga eto Tsirabe ihany aty efa hitako ilay poliklinika tsy misy afa-tsy tiany eto zany hoe tia mihitsy zany le ankaroako olana koa dia ilay anaran'ny vadiny lalaina tsy tadidiko ko dokotera iza moa izy zay iza moa tena tsy miverina ato-andohako mihitsy sady anaran'ny rafokovy ranga moa dia ho hita ho tadidiana iza ny anapo izaka ny aka information misimisy aloha raha koa tsy dia manana fotoana be da be nefa sady tsy azo ilozana maritra koa ny any amin'ny tanàna fa mahamay beko zay herana rereo zay ranary ary andraso mody eo amin'ny ake dia anontany zavatra vitsivitsy eo aloha avy eo hita ihany toyany oay oadray le ty ino ny ty hitako ty tsy mino aka aleo ranako sy anakely mihitsy aloha masoko tena iravaka andozatsy vaniny io dia ahoana ny atao so hafa ny azoazo aloha inona fika tiako tonga dia omena ny tontondro tsy akiato any nefa andraso aloha ranga miemotra mila mailo ihany so dia hanimba zavatra so dia koa mantsy io manana tanjona hafako inona moa ny aleny eo aty Tsirabe angamo izy tsy voanazo an'ilay vola dia niletika tany-tanahy ohatra ny hafahafa topazana maso lavitafitra aloha ranga dia hitako izay tena fihetsiny enao indray dia tsy ahavela koa fa mainy izany aloha mafy tamiko ireny nanaovanao ary iny iko hoe todiny ratsy vitako nefa misy fanjeva eto andao moa tovariana mijery tele fotsiny alahy ka ataoko fa efa vita daholo angeny le nasaindrina ataoko efa avy ny sasary ako tsy tokony hoe mba mamerindesina kely ve examen amin'ny herinandro tairina mamba rehefa tapitra ty episode ray ty za moa manampy amin'ny fifanadinana zany io tsy tiako kosa le manao kinanga fianarana ry antso tsaroa ve kamboty angetsika tokony manao effort betsika mba hatafitantsika mianatra foana kosa verangatsa tena mianatra foana tokoa tadionlahy tsy manakatenaina fa tsy mifianarantsika io ny lalana ray anomanantsika no avintsika fa iania fa inona tokoa ny fandraisan'izany hitalahy raha tahiny ka mianatra tsara tsika dia mahazo diploma maromaro afaka mitady asa tsara avy eo asa tena mahavelona tsara tsy mila miankindona amin'iza na amin'iza tsony ohatra ny dada ve izay indrindra tsy ireo ange dady dokotera izy everila moa hoe moramora nga ny lalalany lalofany vao tonga ohatran'io izy nianatra be izy lofo ny kiry dia zao izy na dia teo ohatra ny fandozany eny niatrika ny ady mafiny satria mahaleo tena tsara ara-pivelomana izy dia zao ny azo any tena tiako atao rehefa lehibe za dia anao sofiera maninona zaniko dia aiza zany elahy nahita tobila hoentina sa hividy dia aiza indray nahita vola amidy aza nefa ary kany andata rangany angataka izay sahady ary ny elahy mitady fekinan-doha aman'olona
nefa raha mianatra tsara ialahy dia tokony havita zavatra goavana kokoa noho izany, tsy mila olona akory. Zany ve? Sady dada ry antso tsy hita ho antenaina be izany mihitsy tsy azoko. Ka tsy tatenaina ahoana? Ny olombelona eto tany anie dia indramina ihany. Tia moa misy mahazo azy na koa faty salaneny izy sanatria dia ahoana. Io hoe lasa ny tranolahy. Ny lova tsara indrindra azo tenaina dia fianarana ihany lasa amin'izay mianatra ka io dia mody manitatra be resaka eo, alina ihany ny andro. mialany mila mihetsika amin'izay ndry ravaka. Efa madiva efarana mantsy ny 3 volana. Aleo jonoana miada ny ty. Andraso rehefa tena akaiky dia mody anaovako torana. Io fa tamy. Kay misy inona? Andraso, mekina aloha amiko anao. Eo tena fanina be tompoko. Mba te hipetratra. Ay, andao aro etsy amin'ny brogo e. Ao bataiko aloha. Inona koa ary ty? Zay tena mety. Hita misy koa ty hoe dokotera. Ny asa hitako nikatsondrominy eto amaty amarina maty. Eo aloha matory eo amin'ny fandraisako olona eo e. Dia aleo hoe tsapaiko ny tension anao aloha. Rano aloha menana. Ay, safady. Andraso ary akako vetivety ianao e. Ay fanina be. Ty arin-dranonao e. Aizany mbola marary anao io? Ny andomanao ahoana? Lohako manakotsako be. Mbola batenina koa masoko. Efa pahazo anao ve zao zavatra zao? Tsy zany ka. Manana olana ry ahy. Aleo amonjy ny asako amin'izay ka. Efa tsy dia maninona zany. Misaotra anao PTP. Oka aloha e. Ataovy izay tena mampahazo aina tsara aloha. Efa milamina tsara vao midina any. Asa tsy hoe makabe akoriny eo. Ka sao dia manahirana ko. Tsy naposiko. Ravaka, afaka amparanao amiko ve ny olana mahazo anao sa? Afaka ambarako anao le izy nefa. Sao dia manahirana be ka. Eny e, haiko hoe fiainanao zao tokony tsy misy idirako. Raha tsy azo ambara ary dia tazoma fa tsy manahy e. Aleo micropo ianao androany dia mody izay ny mety. Ka ahoara fa tantaraiko ny directeur rehefa afaka miainao ianao. So maty mba misy azonao anampiana ihany. Nefa aleo mba ho antsika ihany olana mahamenatra mantsy le izy. Eny ary lazao raha misy moa very azoko atao inona ny olany. Nefa izay vitako ihany no afaka ho ataoko olana ra-pianakaviana rele izy. Za hitanao io mipetraka amin'ny havana. Ny reniko any ambanivohitra be any. Marary mafy io reniko no ny fahasairana izy teo aminay nefa dia voateriny losako izy. Zany? Tady asa mba hanapiako azy. Ny makarary any nefa dia hoe very asa indray afaka andro vitsivitsy.
tsy matory amin'ny alina misaina hoe ahoana moa ataoko anapiako n'le reniko mahatry. Ve zany mienjany zany dia no ahinona no mahazo io reninao io raha tsy madiso? Maromaro ny aretina mahazo azy. Areti-po, fatapahalala ny raha madinika, tsy haiko tsony. Ary nahoana raha hoentina tizo tsabony? Amin'izay tsy olana ny vola, afaka ataoko maimaim-pona fitsaboana azy. Ka ny vola karamako nge tsy hoe hitsaboana azy ihany, iveloman'izy ireo koa efa maty mantsy dada. Ny zandriko any mbola misy 4, izany miantoka ny sakafo sy ny fianaran'ireo. Zany efa teo very azy. Dia ahoana re zany? Dia ho dia amin'izay monjy azy telo. Izao efa mienina, efa sasamiandro zay zareo. Ndry mbola ato ravaka. Izy aloha dia tena olona mazoto. Vitany amin'ny pitsikitsikiana avokoa izay hampanaoviko azy. Tsy nanenina ihany namela azy asa tato, namorona kondraikitra hafa izy, nataoko asistantiko. Eny nanampy be atoko olo mifosiny. Efa elako any tsy mifanerasera tamin'ny vehivavy, lasa sahatra azy indray ary sahatra azy. Tsy haiko tsony aloha aleo andeha ny fotoana. Tsy azo ataoko ny tonga dia miatsampitsampy. Mandrosoa? Ay, mbola ato ianao monsieur le directeur. Misy zavatra ilana sonianao matsito. Ary ianao angeny viriko efa nody. Nahoana ny miandry hariva be ohatr'izao Tsy ho sahirana ve amin'ny bus Ka mbola misy asa tsy vitako ariko. Inako. Fananiko mihitsy zao mba hijanona antsika roa rery ato anaty birao ato. Atoko sy anaterany io an'andro any. Mahita olona mazoto fa ianao ty Mitovy ihany resika monsieur le directeur. Aleo angamba rehefa tsika rery dia atsoy fotsiny aho hoe Ryan. Manahirana be ny miaino an'le hoe directeur. Zay le nandrasako efatry ny ela. So de manahirana kosa ny zany monsieur le Ryan. Aleo tsy asiana elanelana be aloha dia tsy manahirana be. Ny fanakekezantsika mihitsy nge ny tanjoko eny ary tsy manina raha izay ny mety aminao. Aiza ary le izy ho ataoko sonia? Ty tompoko. Zay dia andehantsika hody. Aleo ateriko anao. Ka re zao hoe iso dia manahirana be anao zany, indrindra moa amin'ny vady aman-janakao. Inona ihany ary zao manahirana lava izao Anao dia iny an-dalana ambarako anao misimisy momba ndao. Eny ary. Bonjour mademoiselle Ravaka. Salama. Inona no mahazo anao? Inona ny olana? Tsy maninona rea. Tsy maninona ve dia tomany? Eo, teneno inona no azoko anampiana anao? Tsy misy afaka anampianao atsony Very, tena very. Iny ary ty mitony aloha dia tatarao. Eo, tatarao amin'izay. Nifampetraka teo akaiko. Petrany eo amin'ny voloko ny tanany tena raha safosafo.
aleo mody akiniko eo misandry ny lohako. Oka mosay e. Kamboty re ae. Lasineny. Andray. Enjana koa zany. Mahereza re. Tsy hitako tsony sy asiko ny tenako. Mantra ra ianina. Mantra e. Aiza tany alefako. Tsy manaka tenaina tsony ae. Aza manao an'izany moa e. Mbola eto afaka manampy anao arak'izay tratrako tsy very zany ianao. Aiza ny zanaka dado. Onlamina venareo telo mena dady. Mba tonga aloha indray tady izany. Angatsy dia be asa andrany. Somary bebe ihany fa reraka dia mba nody aloha kely. Sady mba dia hitafatafa aminareo ahako. Ay ve. Dia inona raha hono sady tafatafa amin'ny dady. Manao ahoana aloha iaina kely izay e. Dia iza koa iaintso. Iaina efa avy mandro dia mijery tele ao amin'ny salon ao izy saintso ka miandry anao izay dia hoe irisy sakafo amin'izay. Ay kosa. Ania. Ahoana dady? Ianao efa mba vehivavy lehibe ihany efa matotra tsara. Aleo ianao aloha no ilazako an'ilay izy. Rehefa tena matotra tsara ny resaka dia zaraintsika amin'izy tandray avy eo. Fa resaka momba n'inona aloha izany e? Anio. Laza inona koa ary dada? Tao miolana tsy miolana roa mihoatra aloha. Misy inona? Tsy hitako angaika izy anomboana azy e. Vahatra ny anambaran'ilay izy. Miaiko koa zay. Nitenendre aza be safary eo. Zao ary ono tianareo ve raha toka aka olona ray tsika anampy atsika hikarakara ny aina. Tsy azoko. Ny fikarakarana ny aina neka vitantsika tsara e. Ko mbola aka oloka fa tao inona indray? Anampy atsika ho aminao. Tsika sa ve? Tiany dada tenenina ve zany dia hoe anambady ianao sa? Tsy hitako ny anambarana azy re menatra be dady. Sika mianakarery ngeny eto ry dady. Ina ary ny tokony hamenatra? Dia ahoana ny hevitry ny vavimatoan'ny dady ary? Afaka miteny izay tena tandohako zany Ahoe? Haiko mantsy fefa manana ny fanapa-kevitry dada. Justa mihaino ny hevitry fotsiny sisa. Aiza kosa kia matoa maka ny hevitra dia misy antony. Tsy misy hoe mampita fotsiny izany. Lazao ny hevitra e. Zao ary tsy mitsipaka velively aloha hoe mila namana ianao. Tsapako ny fahasahiranana ny arerahana. Tsapako be koa ny amafy ny ady atrehanao. Tsy anjarako kosa nefa manapaka hoe tokony hanana namana ve ianao sa tsy. Ianao no tena tompon'antoka amin'izay. Tsy tena raha hiteny hoe tsy nefa ino kosa fa hevitra efa voadinika ao tsara izao. Ny hodiniana ve mohana ka efa nidiniako nefa iriko raha mba sitraka reo aho vao manambady. Ianao nefa tito tsy hitako be niany. Sahala tsy mazoto. Tsy mananjony tsy azoto ary dada. Mampiferotra aina dia ny amin'ny aina. Maninona moa izany aina no tokony olana? Dada, io hoe tanio ne. Move io olo tianao io azaka azy. Haiko mantsy fa olona mbola tsy niteraka izany. Vonina ve izy andray zanabady? Amin'io ilay zaza zanabady manana kilemany indray. Mirehare amin'ny toe-tsainao ary any. Sotranao hitako ankehitriny tena zaza manam-pahindreny ianao. Resaka momba n'ilay olona miaraka amiko indray olona tena tsotra ravaka. Tena tsotra sady malemy fanahy. Ekeko hoe mbola tsy niteraka izy nefa eny ianao moa izany miaraka aminy aniko. Ianao mahafantatra azy bebe kokoa. Za kosa ry dada
mivavaka ho anao mba tsy ho tisy safidy. Iriko mba le olona solo aneny no tonga eto, olona tia mizara fitiavana. Aza manany amin'izany ianao hoe nankely faravety aza. Olona tena tsotra raha iravaka ho ato aminao teo, ary misotra anao data tamin'ny fahatsoram-ponao. Iravaka ny anazany. Mino fa olona be fandavatena izy ry dada. Mila olona tena manana fanatretena, manam-pitiavana. Izay ny olona tokony hiditra ao ankohonantsika. Tena sarotra dia davina mantsy izany olona izany. Misaotra zanako. Misy akakolesina ny teninao. Ary loaro amin'izay ary raha vita ny sakafo e. Tompoko, efa hanomana azy mihitsy io izao. Dia vaka ihany ny saiko. Tsy hitako ity izay asiako ny tenako. Efa volana maromaro izay no nikasa ho any Antsirabe ny Findrisy. Tena sahirana mafy koa. Ny asy enjehana, ny roa alamina. Tsy hitako koranga izy tia. Miady amin'ny fiainana marina. Ny tena mahakivy akoho dia hoe tany anefa tsy nahitanjanako akory. Le tsy mataotody indray ny hitako. Aleoko no dia mba nanontan'olona ihany dia hoe dokotera raha ihany na ny direktera ny poliklinika io. Izay fotsiny. Izay no mba fantatro. Inona ry ny ataoko e? Tena mbola manam-pandriana mafy ny verina any tiako fantatra koa ny tena tia ny ravaka atao. Manabe amantso dia za hitako. Aleo ranga fa tsy maintsy anao fananiana ary tsy maintsy tonga any ahy. Amin'izay kosa mety lavolefina dia anantona moramora ny dokotera ihany iangafiako izy. Dia ireo ankizy no angatahako fionany. Tsy manino ny lalaina na tsapiaoniny amiko aza. Manahoana tompoko? Manahoana ry Menata? Reo izy Menata ravaka. Ary manoloanareo io kosa ny taty ravaka. Zay, taty mihitsy ve? Mba hoe nenitsy any mo. Faly mandray anao izay tompoko. Tena malala fomba be kosa ny zanakao mahafinaritra be. Ary izy kosa no aina ry rendrika teo ambony sezany izy. Maty arery lanitro. Iny ty zazasapana be ty. Rondrona be ny tratrany. Amin'io be rarakivy be sady nifiny gay. Ahoana ny karakarako an'io. Io ary le efa naposiko. Jery ho any fijery ny any ainy. Tena hoe rikoriko be izy. Izay hitako ka. Tsy dia eritreritra akory andraso mody fahasoako. Ary angambola tsy nolazainy dadany taty hoe marary aina. Ohatry ny hafahafa be ny fijery ny any aina. Ka tsy hoe zany akory fa tokoa. Tovariana be ty ianao ampijery anazy. Izy le fanolazaiko anao hoe tsy hoe gaga fa motsa be ny foko mahita azy. Ndry inona tokoa moa ny tena mahazo azy io? Marary inona izy io? Angamba mbola tsy nolazaiko anao. Nanana olana be ny reny ny dokotera anazy. Lasa tarafivoahana izy. Lasa mihinana rano maloto dia misy tratratra amin'ny atotoany. Izay no mahataraiky azy amin'ny fitomboana. Misy tsy fahatombanana be dia be ao aminy. Efa saika tsy avitra risika. Teny reniny izany na foy. Andray tena mampalahelo izany tantaranareo izany. Ndry tena tsy mety amiko ty raha matoa ty ka mahay siny mabetso. Anio
Jalova akimba androsona zavatra ny vahiny ndrito amin'ny tanaka be fotsiny. Ay, aza de misahirany are. Zanga mo vahiny tsony. Efa nisy kely nomaninay re ao e. Tena kely a. Hainao ihany fa tokantrano-dako. Ientso andao mba apio ahy tatitra azy ary aloha e. Ory ania? Ani? Ohatray, to milelalela be. Inona ny olana? Soloa io zandrinareo io. Maimbo ampy be marikiriko. Meo fanafodiny. Efa ho tonga eo mantsy zao raha ihanina. Ohatray, fa nga izy tsy nampipizinao? Andray, to hotsaka be izy. Ie. Inona fotsiny zany nataonao tamin'ny tato e? So de fo lasa dala ary tindry. Tsy ho mpikarakarana io mihitsy nipetrahako ato zaza mandreraka be io. Tamavesatra fotsiny tsy. Andray, ty vavanao. Zany mariny. Fa angamo tsy ikarakarana olona ka ny dadanay ianao e. Ianao raha miseho hiala amin'ny asa mihitsy fa hoe ikarakara azy. Fa everiny ty ho tsotra be otra tenisany avokoa nga ny olona rehetra. Raha tsy mitapy ako andaniny atanorako amin'ny fanomponana remenakavy. Ay, anala saritava amin'izay e. Tena efa naposiko. Pe tsara vela tsy. Akombony ny vavany ty. Ay, mbola mahay mikasitanana koa Tsy zazakely ohatran'ity ako ka valivaliana eo Rehefa tsy tia hita problema de akombony io vavy io. So toko mahita eo. Ary fery koa ny vava tsy hiteninina amiray ihany ahita tena. Reny kelo maro ny tony. Zay fotsiny nisy. Zany no eto. De zandray zao ny deba. Mazava. Ary lasa ataovy izay nampanaoviko tena. De atoko ny malaky ny sakafo fa taraiky be. Malakilako Ainareo ve napetsoko anareo? Tsy hainaika. Efa misy inona ry dada? Ampitandrina kely anareo tena mitaraina be amiko ravaka. Nahoana nareo ny tsy manaja azy mihitsy? Ohatray ry dada. Mitady fanajana be ohatriny ahoana loatra zato izy. Ani, maninona ny manao famaly oatra zany ianao? Ka hita ny dada ohatra mahagaga be koa nge zany resaka zany Zay vao mazava amiko. Lasa be famaliana be tokoa nareo menada. Rehefa irahana de mody mianatra foana. Lasa tsy misy mikarakara ny aina tsony. Tsy manao raharaha. Tsy mpanompo vavintsika nge io olona io Andray kosa e. So de mba tsy razony. Mareniny ianao tsy mety amiko ny toetranao. Sa ina tadavinao ty? Angara ny dokadokafako efa vehivavy lehibe de teo akosa aloha ry dada tena tsoroko amin'ny dada fa tsisy namalivaly zany. Tianareo tenenina zany de hoe mandainga indray le olona. Nahoana tokoa moa ry dada raha ifanatrehana. De hita eo izay tena manao sy tsy manao. Izay hoe be famaliana sy hoe mamaly satria misy tsy rarinao tao aminy. Niova be angenareo zany resy lahatra tamin'ny tenin'ny ravaka. Ary tsy hainao no andamina hoe ifanatrehana na izao na izao. Nareo aloha no anariko eto de ilaiko nareo mba hiaino. De tsy haiko tsony zany zay ambarako. Na iteny inona ary zany zay na nazava inona. Tsy efa izy ve zany mono marina aminao Io le nambarako eto andreo tsy ho diso safidy dada. Tsy fanjinja resaka lava be aminareo Zao no izy. Io solondreninareo. Mba metezinareo alamina. Tsy mila olona be famaliana koa De aleo mangina mba tsy fandirana marina koa tsy mba maty. Okizay ry Anias. Tiana nandrariny zany ianao. Fa mbola mampitandrina anao foana ary Ania. Fa tsy efa lera amin'ny fanafodiny io zazo io ve zao Haiko zany Tsy tanao angaza mbola manendy laoka io. Futsa velona sala mireny inreny tony.
ovy kely io ny endasina ko adiny firy ve eo ihany namale ty roa ihany tompoko ny tanako tsarako daholo zany ny lamba mbola nikibanina ny trano ampirimina ny laoka endasina ohatra fantadiny ny tena anjara asa tena daholo engezy zany dia aleoko mangina mbola mampiaina kaloriako fotsiny ny famaly lava aminao zay ko fa endrena ry tia aza manantena hoe zany anao ndrarahanareo rehefa tsy ezaka teny isany de mioaka eo ny volany aiko tsara ny manao tsara laza any amin'ny ray ihany renkelyndoza matsiravina ny olona nataony mongo mandamina ny trano dia tonga va ny data dia izy ny mahazo doka tsy ahoaka ry tia ese ary endasika io fa ndeha ome fanafody amin'izay io zaza sampona be anareo io angana fisaka zany tena rotoroto avy mianatra mbola manenjika ny raharaha rehetra zay vao hanokona sakafo atoandro amin'io mihinambary tsy misy laoka ataony laoka sarotra masaka be ny io tary ianao raha mbola hivirika hariva sy andry aniny io tsy maintsy atao milamina be koa ny trano tena mbarasoloha aloha le ravaka ntozy ty ianao ny mongo avy eo izy ny mahazo doka fa midada nanimba zavatra be mihitsy ny fisiany io teo amin'ny fiainanay tena tsy nisy ataony efa tsy manakorotana eny zao avany dia isitondrano firy bidon lamba maloto azy koa nefa be dia be ny anaovany anyaina ary lasa manary foana le zaza satria ila tsy ho araka ny fikarakarana azy amin'ny atoandro azy rehefa tena manenjika lera dia tsy misakafo izy na omely le tsy vaniny io varimaina be fotsiny amin'izao tamin'ile indray mandeha iny raha moa dia nomeny tsara maso vo mangotra tokana mihitsy le zaza saika maty ny fivalanana avy eo mbola saindray mibety fa hoe nomeny gilasony ny loza koa dia tsy ampanaovy maloto iaina dia lasa masaka be ny feany tsy soloiny dada lasa tsy manara-maso ny aina tsony mety hatra hoe efa tena mikarakara azy ravaka rovina no tapy ty ady ty ary tena sy vitako ka mafy loatra reraka alo ihany izay efa mianaka tena ritma be tamin'ireny nefa nahay ny fanampy izay nahay ny fampizara fitiavana dia ohatra ny hoe tsy nisy ny amafy ny adinay zao ty aleo ahy hijery ny aina ka dia andeha omeko tapa-mofo sy dite izy aloha sao dia lanako io raha iandro vary mino mantsy fa tsy nisy nanome gote zany izy iaino tongosoky nona vendry aleo aloha ome gote ndry dia aveo sika miara-midina mijery tele iaina iaina maninondry tao misy fotsifotsy be mivoaka ny vavany iaina maninondry tao tsy mamaly iaina iaina chérie ngaila mbola tsy matory foana dia ina zao mampivadibadika an'lahy io moloatra reny foko malahelo any zanako mafy loatra zao za koa raha hatramin'izao tena mbola tsy mety mionona ne tena manenina ra ihanina takizay za ihanina me fanafody azy tamin'iny lozako valinana nenden'le fritiny tao ange dia ihaniny ny rahako namme fanafody azy ka io koa anjeny mbola mahavaky ny lohako tsy mety mino ny saiko hoe mifamadika ahoana moa zany ny fanafody ny ainy taloha ange ihany foana ny manome fanafody ho azy dia mahagaga hoe nahoana ny nampifamadika ny fanafody tsy azoko
Zany ko ve dia tsy azonao e tena opozinina fotsiny tsotro izao manelingelina azy. Ianao nge tsy mino ara ilazako ny toetra ratsin'ireo zanakao ireo e. Rehefa eo ianao dia mody motina sy malala fomba ireo. Voalasa ianao tsy hitako ihany izay inona aminareo. Mandreraka be azy any resaka izany. Mbola iainy izao no mankarary ny lohako. Fa naniny anio ary reny enao marina. Raha misy ange ny olona tena tia ny aina dia ani iaina koa tena tia be azy. Dia inona ro ianao ny tombotsoany amin'ny fahafatesany aina e? Zazavavy kely io koa ve izy dia avanindroso ohatr'izany? Hoy ianao zazavavy kely fa efa galy fantsy be. Inona tombontsoana ozy ianao? Be be maty ny tena mpandova. Zao izy aito sisa. Ankizy kely ireo koa ve dia eritreritra lofo izany e? Ianao koa izany? Sady tsy nitezaiko hitavandra lofo izany ireo. Fianarana ihany ny vaindohan-draharahandreo. Aleoko manginy e. Zako mony tohotry ny papiady angely eto. Aleo bataiko ty ordien ray ihany ty. Dia andraso velomiko ataoko ery amorony latabatra ery. Eto tsy maintsy misy iray midina ho voajonoko amin'io eo. Tieny aitso. Dia miala tsiny aminao fa ianao zany ny azo bonbon an'io. Bonjour taty ravaka. Ry sakafo maraina anao dia mipetra. Ay afaka mahazo dite ve tompoko? Alao vikopy eo akaikin'ny ordi io alaina fa tsy aka kopy vaovao eo ekimanitro andray maty amarina. Amin'io kay misy rano ao anatin'le kopy mamay be dia votsitra le izy dia lasa teo ambon'le ordi. Lozy ty. Fa ino ty ataonao ty e? Tsy mijery anga vao maso be anao io. Dia ahoana zao io? Maty ny data zao. Inona re zao mampitabataba be anao ato zao e? Ahoana io? Izao ny asan'ny tanany zanakao. Ordi mipetraka tsara ery amin'ny salon ery. Velominy fa hoe anao jeu kely vetivety hono izy. Tsisy inona ny an'le tino misaina e? Ay mifona tompoko. Mba fantatrelamo hoe rapport mapenina ataoko tamin'io. Alina ray manontolany tsy natolana izy hoe nanentsika an'io. Fatanzelany manimba ny asako fialana io. Zany ty Fulana tompoko. Tena tsy fananiko le fona. Zany izy rehefa mafilo eo amin'ny teny azy vingavingaina ohatr'ireny iny reny. Anaky tsara mihitsy ireo Raianina. Manadaka mihitsy ela. Ahoana no ataoko an'io? Raha tsy avika tsao ny diska diran'io. Maty karaha io mbola nitotrale tsy manjary teny raha miany. Maty karaha mama tena tsy rahako ty e. Alika lahalaka avy veralahy. Maty ravina. Mbola ihany zava-doza be toy ninona moa zany ianao ty Raianina vao andray fepetra amin'ireo zanakao ireo. Jereo ty ditran'izy ta. Tena enjana. Tsy hitako izay atao e. Toa arakaraka ny tenenako azy ireo vao mizy ireo manondrana. Reraka be ny zanaka totoako. Zaza tsy fanao ianao ny ianaoko. Aisako nahafaty olona veko. Mangala bolako. Mpanimba zavatrako. Jereo ne reny entana very sy vaky reny. Iny ara moa dia ny asarareo mihitsy mipotika. Zany rehetrarehetra izany fe dia mbola ekenao ihany. Ka tianao anao inona ary ahy e? Hitorian-janako any amin'ny polisy? Tsy azoko le tianao ataoko.
Zanako azy zanako. Zanako tamin'izy ireo sa zanako ao avaiza? Roy faty any. Ireo no atao andrebireby ato. Efa velompotsiny mbola azy. Fianao fiadaly ravaka. Tsy manana niza afa-tsy zany ireo e. Everinao moa fa raha roako eto ireo dia ho aiza? Asa? Amin'io mbola zaza tsy mahaleo tena. Ianivo baka no ananany. Tsy avelo tena akory. Inona ny rarahinao azany? Rehefa tafita ireo nga tsy aranao akory. Sana baratra nge ireo raha ihaniny. Na izany ary, ny fahalalàn'ireo dia izany raha iny. Marina hoe ianiva na tsy aro kely hoe nisy tadafy izy fa aminy dia izany raha iny. Es, hitadiavy solution ireo ka tsy afere. Gatokasady. Zao, bravo. Nahita tsara zao masonao. Mbola taizany zao vao miditra ny trano. Tsy mila mifamaliana. Zaza matitra tsisy ilana azy. Pia reny miteny aminao tsy inona mihitsy. Io ianao zao nahita tsara. Isan'andro ary reo efa ho amin'ny firy vao miditra eo. Andrasany efa kaikaiky ihany ianao. Reny ry zareo vao mody miazakazaka be mody. Sao dia mba tsy rariny. Io ataonareo io mba rariny Saniko. Rariny ve? Leo anareo sy nititranareo Sao rofiny etanareo dia lasa mandehany. Tsy mila olona mafiatoka be to anareo tsony ato. Andray kosa ry dada. Sany mihitsy raha ihanina. Alefasofaty ihany ireo. Ireo no abe problème matitra. Mandreraka be. Hita mihitsy hoe sana baratra. Lasa ho anareo mandeha. Tsy hitako izay mbola hiazoazonao eo. Sa mbola mitady darokalika. Ka aiza mity andro alary izay. Asa ndana any amin'le fatiny dia lana molamolandry isan'andro io hoe ataoko tindry rehefa mahita niny midingin-drambo ery. Aiko mbola misy an'izany. Dada, afaka mba. Lasa. Manamaro maso fotsiny eto. Aorony malaky ireo entana kely reo. Lasa koa ianao rehetso eo no mody midiridiry be eo. Lasanareo Maika nidiny tranonay izay. Lasa. Iany tonga eto Antananarivo izany zao sika dia ho aiza. Tena reraka be kosa ny tongotra. Iny andraso ary andao ary sika hipetraka ery. Eny dia ahoana izany no izany nataontsika aisika nipetraka. Sa nampisan'ireo mpatory an-dalana ireo ve? Aiza kosa lesy tsy ekeko izany. Aleo fa hitady vaholantsika. Tsy maintsy mahita tsika. Ary indri kosa kay mbola matadidy be ny aty Sao olona ny ana ary tsika. Ilaina mitadidy. Efa indroa ary tsika ngeny entany dada taty Antananarivo dia tokony mba misy zavatra tsara olona kosa. Kely fotsiny tadidiko. Dia aiza ary izany zao misy atsika Ety Anosy tsika Ety Anosy? Ety osy izy dada ny centre. Mandalo eto ny ankabetsahan'ny bus. Dia eto sika nijery. Dia aveo hita toerana hipetrahana. Aleo lesy izay ny atao Efa mbola manambola ngatsika. Zaza ny tena anona be. Sao manomboka eto dia mbola mafy kokoa no teo aloha ny aditsika da. Nefa tsy atao akivy izany. Dia mila koa ela ry aintso matotra tsara amin'izay. Fehezo ny tendalahy io. Marina hoe misy voly ty fa tsy tena betsaka. Zavatra vidin'ilay telefona angety Izany ve? Aleo mitsitsy aloha. Any dia aza mitanandranandrana be koa elahy so dia araka ny olona hoe fa ineto tsika dia ho ararotiny. Azony lazay Eno farany nefa tsy kely indrindra dia mivavaka. Mahereza foana tsika mivavaka. Ho mantsy ny tompo hoe ataoko afa manompo
Zay ary ndao andeha amin'izay sady vidy movokely ho alatsika. Ndao are. Efa andro vitsivitsy zay nandozan'ireo zanako sahala nanao tsy ndry lavy any fiverako ny tenako. Tolatsanenina marina makizy kely reny dia sahako nalefa fotsiny sotro sao tamin'ny andro alina. Ray tsara ve ray mendrika dia tsy nahita famaizana afakoatra ny fandroahana ve sao alasa manofy amin'ny lalaina. Mijery amin'ny endrika tena sorena be izy, tezitra mafy amiko ilay vadiko. Fa inona tokoa no nanosika tena naditra tokoa ve izy ta? Zao aty sahala amin'ny vadiko boribory, ny ray maty, ireo kely mba tetỳ tanana indray natoroaka alika. Sady kivy any malahelo, mafy ty marina. Efa heriny ty nytaona vao tafaverina teto indray vita ihany iny ny fikarohana natao tao amin'ny poliklinika andray ihany. Tena torotoro ny foko raha nolazain'ilay tovavy teo amin'ny akeo hoe efa maty efa ela ny vadin'ny dokotera ihany. Efa nanambady olo-kafa koa aromo izy. Ay maty zany ianao ry lalaina. Hitako anisako mahatsiary anao dia mitambolombolika any atao boko. Dia nefa raha tamin'ny fahafatesanao ny adinao ravako. Eny mino fa efa nitsahatra ianao any. Mety efa sambatra. Fa na izany tena mba nampalahelo koa aloha no nazo andray anina. Ny vady maty, ny zanakisy sy lalaina koa ny maty voatsely zay. Inona moa fa dia samy mizaka ny anjara kapoaka mangidiny tokoa za amin'ny be tarainy ery hoe mafiady inony ahita ty lavitra taty mbola misy mizaka ady mafy noho ny natriako. Eny amiteran'ny ray anina aloha tsy kivy izy nitezay ny somatsara ihany izy telo mianata. Saingy ny rerabe natony dia ty hoe nanambady any ravako tiako. Tsy ela amin'ny zavatra hy tokoa moa le kiala tsy matao tody iny. Ary mahagaga koa dia mitovy fitiavana foana koa izay mitsaoma. Leo io mihezana sisy. Andraso hoe andalo eny amin'ny tanana andro zareo. Le mahatory n'le vehivavy amantsy no misy andro zareo koa. Mo zaviko eny rangahy. Mino kosa amin'ity indray mitorako ty hoe tsy maintsy miona amin'ny zanako efa firy tomaty aty aoriana vivoranga vao ahita ny zanako indray ary mety mbola ho fantatry ny zareo hoe izany tena rainy. Dia andray ampitiavana ihany koa izy mianata. Izay masoranga ny ao ambony atao ihany. Mba grave koa zany rangaly ity dia inona ny atao amin'izany? Efa tsy mipetraka ao amin'ny ray anina tsony izy ta. Inona ry ny zavatra nitrangy? Dia sanatry tokoa ve? Tsy misy afa-tsy zay mety nanaovan'ny ravaka toetra tsy zaka atao zay izy tako. Hoana amin'izay moa zany ny kajo manomboka eto. Zany efa ty tsy mahalala ninina makasika andro zareo niendrina ny toetoetran'izy ta. Marina mafy na efa any eny ety an-dalana aza ho haiko akory hoe izy ve reto. Mombamomba ny ray anina no fantatro. Tena very marina. Inona ny ataoko tsy maintsy anatona iresaka amin'ny ray anina. Nefa so animba zavatra nefo zany. Tena very hevitra
efa ato ny zandroko tonravaloha kamararo n'le mpampianatra dia afaka mody izay te ody nga moa afaka mianatra anatra lesona izay te hijanona tena leo ny lava enody efa namerindesona zany afaka diniko zany rehefa aveo adino sady mianatra manokom-bary ny loka tsy haiko hoe inona tena zaza endry kosa kay le zandroko efa tiany entoko ty lesa ny loka za mbola taraiko fa mbola asa tselika ihany ny azoko natao tena ataoko aloha ary maninona ma raha ohatra ka mijanona amin'izay ary efa vita ny DTS amin'izay mba afaka manampy andry hitako tena reraka mihitsy ndry manenjika etseroa ny fianarako anefa be vola ilaina be ny ankoanina moa dia manga mifotsiny sa efa zay lesy ny tariketrako tsy maintsy tafitako elahy efa kely angesy aleo lisansa no mijanona raha nijanona mba moramora ny tedava lasa amin'izay ary aza manany amin'izay ho arerahako mbola tsy mitaraina tana miepaka kory ange ny asako koa ange tsy dia hoe mandriraka be ohatriny ahony fondeuse ve dia andriraka amin'lahy ka le nofinofindry ho lasa dokotera ange zao lasa fandeso isy no ny ara-tsitsain'le raha matojangy iny zany mbola ho avy moa ny andro hitakiko mifamerim-bolako amin'iny aza miteniteny fona ohatran'izany azy ny azy atao ahoana moa zao zany no mahasoa atsika afaka mbola manao fianarana foana angeary efa vita ny an'ilay ary no ary any nahoana lesy mba nanahoana tokoa re izay tady mba nitiariko atsika ihany ve mba azo ny atsaina ve ny ady mahafinatria atsika vao ny ala teo amparavarana sika raha tsy nisy an'le namandry zany le namandry mba niantra sy nampiatrano atsika dia asa hoe nakaisika sofa atoandrosika vao niakatra taty tanay izy range mbola vonina nitazona atsika saingy tsy tiako le anome efa sairanana n'olona dia taiza ho andry nahita vola be tamin'ireny adiniko foana matsiny nanontany andry an'izany ve ny sasany aloha nangalariko aizako fona azy esosy tena nangalariko nangalariko ny portefeuille andravaka efa samoratsy ihaniko dia ny sasany reny vidina telefona atsika ireny so aloha fa mba vidiny normal ny nakan'le olona azy tsy hoe portsika dia nararodiny tamin'ireny bravo be ho andry aloha tena hoe intelligent tokoa raha ankizy miahaka zao dia efa hoe andao atory an-dalany indry mety mivaro tena dia za lasa mpisamina tsy misy ataoko raraka tany lesy mianatra dada ekeko hoe diso izy nandroaka atsika nefa neto mifotezitra izy moa ny mena rana koa nanony nataony tsy ireo raha navelany nanazava-mintsika hoe izy ihany angeny naniraka atsika hitady fatin-javatra tany lavitra be tany sady mbola niaraka tamin'le baiko hoe raha tsy mahita tsy miverina dia avy eo sika ndray no nampediny tamin'ny dada tena mahay aloha indra matoiny zay aneo fa zany io ihany fa le varolavo kosa aloha fa tiantoka be ho aho kosa lesy raha manana baka nefa andehanao an'izany mila mandinika tsara aloha vao manapa-kevitra rehefa tojado mafotra an'ireny ary mila mihetsika mpamendray ana koa inona ny apavaka lahy amin'ny tsy mianatra raha andeha varolavo ohatran'izany alary zay aloha marina kizany ary zao tokony nomeko andry hianatra tsara ary fanoana hatramin'ny faransika menata dia raha tsika vavaka sy fahendrena koa zany nato inona efa vita vereny sakafo zay indray ny patron be tiako mila karakaraina amin'izay ny amin'ny fa mahabe servisy fotsiny mbola eo ambody telefona foana efatry ny naraina andro ny nahitako anao nikitika telefona efa riva mbola telefona misy zavatra jereko re ato enao koa zany tsy efa vita avy eo any sakafo manina marina mokitsika selira mba mivoaboaka kely any dia any dia sady misakafo mba miala mahazatra kia
tena afara samy vehivavy ty ravaka ty kamo izy anao sakafo dia mitady lalana ivoahana foana ny trano amin'io mikorotana ambony ambany tsy hitako nefa izay tena ataony ato raha tsy ombody fitaratra dia milalao telefona na ndraiko tsy hita tapitapoka ato an-trano fa hoe miaraka amin'ny namany ihany tena tsy afeno koa raha tsy hanenina ankehitriny. Ici la terre. Io manaveo aty andehantsika chérie Anga ianao tsy nahandro nandeha ivoaky efa namela vola ho atao sakafo atao trano iahy nahoana nitady lalana ivoaka an'iray io indray lekizitina avy any am-piasana dia aty manala vokona eo moky za tsy ivoaka any aleoko mandro dia miakatra matory fareraka surako afana ny rano mafana ny roko aza tsy misy ao aisany fikarakarany any ataloha tonga avy miasa lasa ala amin'ireny paradisa kely ireny ato lamindamina mateo ty aritako ny hevitra vola kely navelako eto zay zahaza sakafony za kosany dia ivahinana avelako no nafaty eo rehefa tsy dia merda Voninahitra ho an'le avo indrindra dia vetanana ho antsika izay matoky azy Tserikoko izany alesa niarana vita fianarana tamin'lahy zao ohatra ny tsy dia tantsonsika zay tia ahoana lesy tena miondrika mpanajana eo anatry andrea satria makasitraka raha tsy niezaka nataondre tsotra n'izao mihitsy na niezaka ohatry ninona zany raha tsy nianatra tsara lahy zava-pony zao rehetrarehetra izao dia misaotra lahy koa tamin'ny fahindrena sy fehezahana be dia be reny dia misaotra tsikisika izany raha mba teto izao dada tsapako ny afaliny efa tsy ato moa izy dia hoy aho hoe ahoana izany miparikoura amin'izao misy tasy tsaratsara proposé n'le encadrerako iny ake dia mety ataoko aloha izay dia ho ity aho misy possibilité d'embauche raha ohatra ka kompondre fo may tsara ataovy tsara ary inona moa no manalaka na latsy anao an'izany ho tsara ekinanao avy ange izany ravaka aiza zay lamba madio to tsy misy azo anaovana tsony maloto daholo anomboka ndraikio ty aleo ataoko amin'izay kio ty fa tsy inona koa ny ianao fa makaleo mihitsy fa nomenomenondava tena hoe andeha hiasa ve any andro alatsinainy dia tsy misy na dia akanjo azo atsofoka azy tony mba misy t-shirt nefa amin'io tsy vita pasoka jereo mioritroritra be ka maninona nesy iny ento amin'izao raha tsy mety dia io ny fera mbo pasoa kely eo aloha eno tandremo maninona tsy hitako ange izany zay nakako olona karakara to mbola za ihany ny fofotra sady velivy ka tsy ho boty vavinao koa ny janonako ato ianao ny tetsy ametraka vola anakaraha manam-panasa lamba aniko esy dia ianao zany anao inona fotsiny nalainao mpinakanina tonga saina ny efa rany tsapako ankehitriny fa anakorotana ny fiainako fotsiny ianao nisarahanao tamin'ny zanako reny ny mpikarakara jereo nefa izao esy inona kiny dirako zaza sy gauche droite reny esy ianao nefa zatra mandray vonona ko eo no hoe tara fa aleo aloha andamina fitafiako mbola tsy tapitra izay sujet zay ary miomana fa lasa koa ary aleo mihesika amin'izay so dia za ndray no tratra farany eto aleo faranana amin'izay ty tantary ty so zay lava loatra ka mamperitreritra mailindriry ravaka
izany filarana be ato oay taraiky be aty dia inona mifika sa aleo ranga eretako eto aloha tsy tiako akinina amin'ny ranary loatra ny fanaterana versement dia amin'ny banky atyko toandro vao afaka raha zao ny fandehaniko mandeha ny fotoana le otako taniny atom-piainana koa dia tsy hitahita akory nanao ry rezay zanako an'izay mbola velona somatsara ihany fa resa sambatra za mitoreo lany aika manao izay faraheriko ihany fa tsy hitako izay mba vokany ny voly ty lany fotsiny ary vetivety kosa ka ilay filarana etiko efa hotoriko sady be da be kosa aloha ny kesym-pandray ohatrany mahagaga ny endrika itsy tovolahy itsy zany saro manaraka manaraka ramse misy olana anga ramse aiza aloha ny vola terinao ty ary ty fa ahoana koa ary zany fijeriko an'ity tovolahy ty dia tena manakaiky be nyendriko mihitsy ny endriny tena ohatr'izao mihitsy tamin'ny mbola kely ataoko ihany tsy ho gaga fa raha ny sariko hitako fony mbola kely dia tsy isy valaka zao inona re ty zavatra hitako ty engany ary tena ohatra mivariana be anao raha mise mandinika zao atao veto ny anaranao fiaino dia ambaniny ny misy ny sonianao dia soraha teo koa hoe voavaky ary ekena ao izary eto da inona koa ro mahazo ansoky sa efa antitra kose tsy dia mbola antitra izy ka fa mifijery ny alo salandreny hoe mahita inondreny zay ary fa vita tompoko ty ty amin'ny rosianao dia makasitraka indrindra tompoko tamin'ny fatokisana anay andao aza tsisy dia misaotra be dabe re maso to dia mirary soa ianao nisaorana andao ary eo mirary soa manaraka re tena tsy matoko lolo ty bandy kely ty hoe ho jereko ny anarany amin'le kase raha marokoto aintso andreandraina lanitro teny aintso ve io le andreandraina anarako mihitsy andraso tsara hoe nao zany mety hoe anarany ray ihany zany hoe ny zanahany zany izy da ny prénom kosa tazomotrareo ihany mitombona ve zany vaky ty ny lohako inona ny ataoko aleo ranga andrasako eto amin'ny firavana io asaiko lasain'le sécurité re izy hoe miandry azy eto tsy maninona zany eretako eto ty eny ary fa miainanao ampitoniana ary ahy aza vao amiko izay fantatrao voalohany aloha dia misaotra be dabe ansia nanokana fotoana kely ho ahy zava-dehibe tokoa mantsy ny tiako ambara amin'izay zao rehefa ny fanadiady lalina teo tsika dia tombotombona amin'ny mahazanako an'izay ny faharoa azavaiko tsara ny zavatra rehetra ry ety am-piandohana dia ataoko ny fofonany raha tsy mendrika anaka tantarao amin'izay ary tena liana be amantsy mpivady zasy lalainy mbola samy tanora fanahy tamin'izany maika loatra ny sehatra teo amin'ny atao hoe fanambadiana nefa ny saina tsy vonina akory tereny kibo koa angamba
efokapiany any izy kidrakidra lava ny tokantrano za koa naditra vehivavy ary tena tsy mba nandray andraikitra mihitsy aza navelako ny ady rery tao le vadiko tontolo anto no mba nanampy azy dia hoe ihany koa moa docteur Ryanna zandray vao teraka mambolana kely sy dia lasa ny findrananao lavy niaraka tamina vehivavy tany tamatafy tany aloha zany efa nahazo atany asa mety hotodiny nataoko angamba nyvadiany vehivavy io nanodikodina vola be tamina orinasa ny asako mantsy noho ny adalako ihany dia natao tamin'ny compte ny vola be io rehefa izay dia hoe hifindrahoany atsirabe izay roa ka anangana tsenam-barotra lehibe na rirarerany teo ka taraiky tany atsirabe tany izy raha teo moa tsy hita rehefa tapitalaky alia dia niverina taty Antananarivo niverina teo amin'ireo ray aman-dreny koa eso latsa taimbava isan-karazany no azoko tsy nataty an'izany dia naleko nyrendreny teny akisendrasendra ny fanojoko tamin'ny tontolo andro ary izy no nanampy avy io namakasika an'ireny sendray nalainy docteur Ryanna ho vady ary nareo ny findramonina tary Antsirabe ireny dia zay aloha anaka ny fantatro momba anareo dia hono dia aiza zany zao i tontolo anto io amin'izao io ihany mantsy zany no afaka manamarina an'izao resaka rehetra zao efa maty izy efa maty efa maty azo koa ny hoe tsy mahatoky asy tsy manana totaratasy mbana profond zany koa za sy nireny sy vita divorce ara-dalàna raha teo ny olana raiko Ryanna rainareo tsy nalala mihitsy angamba test de paternité sy zao nafaka naporofona an'izao tsy haiko mety aloha raha misy dia aleo aloha iresaka tsara amin'ny anabaviko izy efa matotra tsara efa ame contact sika dia atsoka ianao sa hoana tsy maninona re fa mba iangaviko an'sy na tsy amelary nareo mianadady zao mba avelao eo amin'ny any na dia indray mandeha fotsiny aza efa ho firy tomaty any izay nikaroako anareo dasay efa nanozy farahery koa fa ifampiresaka tsara aloha za menata efa voalazany entso avokoa ny resaka rehetra na dia voatelo taona monja raha tamin'ireny dia misy ampahatsary tadidiko ihany aminao zany rehefa nanao fikaroana kely koa izay da dia reto ny sarinao sy neny tamin'ny mariagenareo ndry lalaina hitako ihany ny zanatsika misaotranao Andriamanitra be fitiavanao mba renao ihany ny fitalahoako soa aloha fa nisy ndraiky sareto mahagaga tokoa mantsy izao azony rakizy no atao hoe antsony raha aminy ary mbola misaotra anareo foana inona moa ny tokony isaranao amin'izany na dia tsy hitako ary ny tahotaka teo aminareo sineny hitako tsara hoe tena nitondra mafy neny teo aminao saingy nahoana tezeranay sy ny alahelonay tsy hoveriny tsy ho datanay foana anao akory ny anapiko an'izany tsy mba nampianariny hitazona alahelo ela loatra izay moa tsy nisy zavatra nampalahelo nataonao hitanay na natrehanay mivantana inona moa izany no tokony hankahalanay anao be fotsiny amin'izao izay hitanao io efa nariny ny havana koa saranay ara misy olo-patatra ray mba azonay hitokiana tena zaza endrinareo mianaday endry sady manam-pahalalana ihany koa mitera azo mivady misaotra betsaka araka izy misaotra dia dada moa izany ny antsonay ianao ary zao tokoa milaza foana ianao hoe tany Antsirabe nanadiady nefa maninona ny tsy nanantona ny tranona ary nikariko anay andrekako eny tokoa raka izy tena ny teny an'izany sy tonga saina
Hitanareo le vehivavy nandravaky nitokantrano tamin'ny eninareo? Hoe maninona izy? Tsy izy akory fa iravaka reny kelinareo amin'izao io. Ohatra Ravaka? Ravaka. Ravaka any Antsirabe? Eno a. Ivorontolo be. Tena mba mitovolona ho tiavina koa ankenareo sy tatara ihany zany. Mba matotra rery antso a. Io ihany no mahafoanareo. Tsy misy antony zany. Ny olana goavana zao dia tany-domindozy raha ihany mila mitsikitsika. Noho ny fahitako ny ravaka ny asa tao amin'ny poliklinika ihany raha ihany naninona tsy dia nahafahako niditra lalina be teny aminareo ny andren'izay tena paikadiny aloha. Mana koa soa ny mazavatra ny fahalalany hoe misy zanako any amin'ny raha ihany. Te inona raha ny tokony atao amin'izany so dia tara loatra isika. Indrindritsika izao. Vita ny kafe. Ary aleo asiko an'le fanafody amin'izay. Zay. De ampiko n'ity rano amin'ny tavoahangy ity. Rehefa tsy maty amin'izao kosa tena ray ihany na dia efa tsy haiko tsony Ary aleo hiala teto so dia be question be eo indray indry. Tsara ny andro, balika sarika ho antsika ny masoandro. Ry, ary tombanao kafe le ramatoa iny. Tonga dia misotro fotsiny aho zany dia go. Ay, efa reto koa ny mofo sy ny rano. Mba nilatsahany fanahy masiny ramatoa. Ary aleo miainga amin'izay so tara reto indray. Bye Monsieur Ryan. Mina fa tonga kelikely eo aloha ao ianao dia anao accident mahafinaritra be. Dia any ianao zany dia andry. Eto sasiny Arembe. Anany poliklinika. Anany trano be. Ny fiarako amboarina kely rehefa avy manao accident. Kinona tsony no mahorendry eto ravaka. Iny ny fiarantata. Ety andeha hiasa maraina izy. Ay, leo ary raha antsika atao riny any ampiasana izy resantsika moramora. Engane izy mba ino atsika. Haiko ihany mantsy ny toetrany. Ohatra ohatra ny hafahafa be any izany fitondra ny fiara zany. Tena jiry eo any koa. Tena loza marina. Zany kay kely be ny haiko zany. Dada sofana tsiaro ianao. Ny zanako mifona zanako mifony dada ary izy antso. Lasa nijery fanafody izy. Arasa mbola miresaka be aloha mbola reraka ianao. Efa reraka mafiaka reny kely aloha. Ianao koa ny mafilo masositra asa miresaka aloha ao areny koa re. Ary izy no iza. Manao any ianao? Za reny namby za no rain-janaka lalaina talohanao. Ay, ny onona retelo mianaka.
tsara zavatra zao. Tsy afaka miresaka betsaka. Efa mbivotra ny haiko fa... Dada, aza miteniteny foana ry a. Ianao kosa izany. Iravaka namosavy dia amporoko ampiasana. Daholo ny atota taratasy mahakasika ny fandovana Romenada. Antana fontsy ho aingana soa. Pitelika ho veriny soma mahampandovanareo. Efa misy adresin'le avoka ikarakarany zavatra rehetra ao amin'ny kitapo io lakile mibroko fontsy malaky. Mety aleo vonjeko zay dia nareo miantso mpitandro ny filaminana. Eny ary atao masaka tsara mipaikady amandriana le tsy fanineny. Zay karakara tsara dadanareo. Tsy maintsy vitako mivaly fato. Oka aloha natoy inona tiseranao aza alitona ny famonon'olona ny tananao. Zany Iania mba asaivo malakilaky iaintso. Tiako raha eto izy mba anatrika ny fifonako amina Romenada. Mafiloatra ny adina mpitondraiko anareo ka. Dada, fofitaka angetsika. Ianao koa zany. Matory kely aloha dia iantso anentso mila tonga ty malaky tokoa izy. Mbola iantso polisy koa ange. Sletsy. Ay zary. Atoandro ihany ty ny andro. Reto amin'izany tsy misy resaka lova mihitsy na ny kely ary. Nefa mila afa-po tsara hoe tsy nalao didy miafina ho azy dadokoa raha ny aminy. Ary sao dia mba any ampiasana kosary. Zay marina. Leo hitsokoka any aingana. Sady mety efa ho avy ny apelina hoe alay voaty amorika mifatin'ny garay. Mety mbola tratrako ato ary ve le adala be iny. Leo tonga dia atao mienregistra foana ty diktafony ty. Sady mila mailo koa. Zavatra devoly ny fanatrianako. Ndrasy totomina. Inona ndray ary zany? Noho le fambaika mbola mandribiriby ihany. Mandray? Arto. Bonjour madame Ravaka. Vaovao maresaka. Namby. Inona no ataonao aty? Izy indrindra. Mbola mijoro tsara. En chair et en os. Inona koa no alehanao aty? Dia taiza zany nafantaranao ny misy Boribory tokoa ny tany tsy navela ny zava-misy tsy eo ntsika mitsamma. Tako ihany le mpanao ratsy. Koa raha hitanao ady afaka anao inona? Anao inona ianao? Inona ny ataonao aty? Saitory ve? Aiza zay proof hoe mampalahelo anakay ianao. Afaka mime tsara aloha ianao mbola manam-potoana tsara tsika zao. Tsy andany lerako amin'izay olona toanao koa maika. Nahoana ary ny teny fandroaka be toy izany sola veky mifanaraka ihany dia rasta vao ifanary aolo mpandroso kely mibandika. Fa inona ny tena tadiavinao sisika hiditra fotsiny tsy azoko. Maika be nge ao aminao Tsy mila vaovao ve zany vaovao makasika amin'ny vadinao. Maninona mivadiko? Ary taiza koa moa nafantaranao mivadiko Ndriko andao aloha androso. Tsy vita tatokotany zany.
Ary ny hoe taizany nafatarako ny vadinao. Dokotera ve ketso be pahalala. Zaro mbola malala zavatra betsaka momba azy no ianao ko. Eo voaintrany dia ao no miresaka ka. Tsy manaiky mihitsy kotony. Ao ary. Midira dia tenenao aingana zay tena tianao tenena fa maika aho Be kitakita be ry nefa tsy hainao akory. Ilainao be angeo e. Inona moa zany le antony tsy maintsy ilako anao ary tonga dia tsoro le vaovao makasika amin'ny vadiko. Pesafary betsy. Zay ny ilainao. Zao mbola tsy maty aloha izy. Efa eo ambava ahoana amin'ny fahafatesana kosa ny maninona kely hoe faty ny vadiko izy izy eto any aminy azy zao dia zao angiany ianao. Mahay tokoa aloha ianao ty raha hoe anao sinema be tsy zaranao ary ve izy ho faty andray. Tsy zay ny tanjonao tamin'ny fanampozinana azy ve? Inona tsara hoe so dia fo lasa dala re ianao ty? Aiko tsara ny raha ianao tarana keva menarana ao ve? Bafepery kely ny vavanao ry namby so dia adinonao ary fa atotraniko ny antsika zao atotraniko marina. Mahery ianao ry ravaka. Tsy andandrondoha aminao eto rehefa tsy hitondra any amin'ny ray ihany ianao dia nitao mivoaka maika nahita azy ve hoe maty any sa hoany? Kalma kalma ary zaza korytanina afaka mifanampy angeo atsika. Ataoko inona koa zay fanampianao tsy misy ilako anao za nga vendrana aminao ka ampitombo dénominateur. Kosa dia mihitsy zany ianao hoe milamina ny zavatra ira raha maty raha ihanina. Eny mety efa maty izy zay raha izao raha ifampiresantsika zao. Ho azonao mora foana ny arembe. Esy efa milamina ny amin'izany ay mo so ary everinao hoe doto be ohatranao rehefa mangalatra. Efa milamina sy tsara petrapetraka ny zavatra rehetra. Zao hitan'ny masonao rehetrarehetra zao avokoa. Isany hiara-hiady amiko an'ireo eo ay ny aika any ny farany hoe namonao ny ray ihanina. Lasa voaka any amin'izay lasa ho amvoaka. Doto moa zaho ozy izy ianao ty hoe finina indray. Adonto koa nefa maharaka tsara hoe misy zaza mianadabe any zanaky ray ihanina ary ireo zaza reo nametrahany ray ihanina ny fananany rehetra ary nametrahany le reny didy miafina mihitsy. Aiza koa zay zaza eo? Mahita zaza eo nga ianao zao? Zaza efa tsy hitany radary zany ry ihanina. Sady inona moa ny raraiko izay didy miafina any anga zany efa any amin'ny notaire. Ary leo ty ampanginina amin'izay fa mipetsopetsona zao ny tsy hainao dia tamin'ny ray ihanina tratran'ny accident teo zany namonjy azy. Zany nanatrasy tany amin'ny poliklinika. Efa tena rodana be le reo ka za manoloana anao io nanakina ny zavatra rehetra makasika ny lovanjanany. Haiko hoe aiza misy an'ireo didy miafin'ireo ary haiko hoe aiza ny tokony anaterana azy. Mampime koa ty ianao ka nahitanao ary aiza zay zaza eo? Aso tena hitako so matsara ireo zaza ireo mianada izy haiko tsara hoe aiza misy andry zareo dia tsy iza kory fa anisy Iaintso miasa amin'ny banky ka ahoana mbola mila fanazavana fanampy ve? Tsy lety esy maninona koa ary mifanotsy taminao raha lasa lokely azo efa lamina zavatra rehetra. Enao ihany io ka ahoana alamitsika sa korontanina? Dia aiza ary le didy miafina inona ny atao amin'izany? Ary bon zao aleo ary no tsika hifanaraka voatoroko le didy miafina. Fifanarahana inona indray ry namby ianao ty koa misy atao zao manao taratasy ianao asianao ny mombamomba anao rehetra io sy ny mazava tsara koa miaraka amin'ny photocopie amin'ny karapanondronao. Tsy le ty atao inona daholo zany
Ary aza tapahan'olo ny teniko io taratasy io legalizentsika io ny mandrakitra hoe enao ravaka nandany sy nihinana n'le volabe nalaiko tao amin'ny orinasa nesako taloha ary raha misy ny arakaraka dia ay ves tantara efa tolo be ke zany ry aniny efa tsy misy mpaharakatra izay zany ary tsy misy maharaka tsony dossier classé zany non mbola mitoy ny anketiny amin'izany na dia efa 20 taona lasa azy zay dia fa mbola olona karoana foana ny ahatra amin'izao miafina fotsiny amoa zany raha vao manao vinany kely eo fotsiny dia mamarana ny tantaram-piainako any amponja akahoana mandeha any ragany lera aingany eny ary vity ty aiza am'izay ary le didy ariva ihany ty ny andro ome hôtely aloha vakiko tsara raiza le photocopie teo aza dia mahatsiravina korinamby azy eo aloha le karatra original le ome hôtiny fa iny nge nanaovantsika ny légalisation orinamby manino to mitady ivadika ny enao zany fandremo zay efa mety reto mba kalma akora nga rehefa miara-miasa amiko ka andao aro any ambony aloha misy lakile alaitsika any andraso izy le miakatra ny tohatra tsara iny tonga dia velesiko mity vazy ty milohany avy eo vonoko faty ariko any amin'ny rano mandeha any ny fatiny andraso anaovako azy ravaka efa maily be ny aty vita somatsara iny fandevenana ny dada mafy tena mafy zao nandatany foko mafy koa reny tilokony teo ampelana indreny mifopony ary izy tsy nanaiky ange izy raha tsy nitodosany alay efa mbivotra ny aiko izy efa sambatra kisy ny zay torotoro ireny fanahiko nahita ny fatiny isy mivatina kampana pindra anatiko tsika tena mafrizida mbola tsy nangety toy izao ny lorako dia lozany izy mivatsika za daholo mifotitra izao nahoana ary tsy za maty nahoana ny olotsotra sy marina toy ireny nalainao tsisan'izany rery dada efa voatazona mpanao ratsy efa nandray ny valimasana izy maran'izany 12 taona hatranomaizina sady mbola tapaka koa ny tongony tamin'ilay natosiko dada ka raha tsy natosiko koa ny izy tamin'iny dia problème be so ary fa mba hitako tamin'ny aloko amin'ny fietsoniko raha tsy zany tena fetsy aloha dada raha tsy nisy an'ilay taratasy iny mety ny giadra ny araka taminy koa ianao zay indrindra matsy zao mba nylamanto fotsiny naloha ka le avoaka natorany ray ihany na ny tena enjany nanampy be atsika izy oka izay reto mifametsovetsoana ny lasa aleo ny ankehitriny no banjininy inona izao ny atao hijanona eto Antsirabe ve atsika sa hiavana Antananarivo mizaragna fivelomantsika za aloha tena tsy te saraka aminareo mianadatsonyka efa mafy be tamiko ireny ady reny mafy tamiko ny namela anareo iady rery tsy tiako eritreretina ntsony zany ry dada tena enjany reny mba ho tapitra amin'izay koa ny adytsika sahoana ie dia mba tsy mafy ady tsony zany tsikako na koa hoe ady rery mba hiara-miady Record FM nanolotra anao teo
mafiady. nosoratany injara somiora lalaina Patrisia. Nirina Ralala Olravaka Nofy Lairako Toarso no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanao totosa miaro fi. Mafiady. Radio Record FM.